Na kely vetivety araky ny vaovao fa nilazaiko teo moa zany hoe mahazo menasy par voie téléphonique zany ny reto olona ao anatin'ny mpanohatra, raha izay ngamba ny ilazana azy. Raha tamitsika eny de hoe olona avy amin'ny manodidina ny ramatoa Christine Razanamahasoa nahenoantsika azy, fa io manakatona telefônina io ako tapitra ny fandaharantsika dia mahita publication ataon'ny candidat Paraina Augusta, ary nisy ihany koa nga raha ny filazana azy ny zavatra hoe mety conférence de presse angamba nataon'zareo na ohatran'izany, ny olona manodidina ny ramatoa Christine Razanamahasoa dia ity le numéro, ary mitatitra ho anareo emoanaty ny tenako, satria za raha jereko le izy mifiaingan'le numéro sy le raha manadiady zany hoe miantso de manao menasy de milaza hoe emoanaty sy ny karazany, dia fantatro fa tsy zany ny fomba fiasan'ny emoanaty. Tonga de midika hoe prime ministre zany, ny prime ministre no miandraikitra ny emoanaty, ka de milaza mivantana aminao zany andriamatoa prime ministre fa nisy olona ny soloky na hoe olona mihitsy amin'ny emoanaty, ka raha ny emoanaty zany de ianao no nanao menasy andramatoa Christine Razanamahasoa tamin'ny alalan'ny fiantsoana Antarby. Omeko anao andriamatoa prime ministre ny numéro an'le telefônina, de anjaranao tompoko manao investigation, satria za manokana zany de mahatsapa hoe tsy avy amin'ny emoanaty io appel io, ary mety tsy avy amin'ny premier ministre koa no manome baiko an'izany, satria ny emoanaty de ambany fibaikony ny premier ministre raha ny fahazahoako azy. Fa ny fahafantarako ny fomba fiasa le mode opératoire, satria efa tratran'io ny tenako ary tonga de sa manoratra telefônina mihitsy, sa tonga de manao menasy mihitsy. Raha mode opératoire de ngiako rotamby ny tompon'io, tompony andraikitra amin'io, satria rehefa nataoko ny renseignement croisé rehetra de tao anatin'ny renseignement koa no nahenoko hoe zany korotamby zany de niteny tamin'ny olona hoe tsy maintsy azony izany Christine Razanamahasoa zany, ary tsy maintsy ataony zay apotika an'izany mahefa, Razafy Mahefa Hermanana zany. Tao anatin'ny renseignement croisé no nahenoko hoe tsy maintsy ho azon'ny andriamatoa Korotamby zany Christine Razanamahasoa zany, ary tsy maintsy ho potehany Hermanana Razafy Mahefa. Ity ny numéro andriamatoa premier ministre, satria ianao no simbana sy potehana amin'ity zavatra ity, satria hoe emoanaty zahay. 034 78 199 93, 034 78 119 93. Misoloky ho emoanaty olona io, ary raha tena emoanaty marina io zany andriamatoa premier ministre, dia ianao ve no mibaiko azy sa toy izy io. Mandram-peona tompoko, veloma mahafinaritra. Ny andry ny valy teny avy any amin'ny premier ministre zany tsika, hoe amin'ny emoanaty marina na valy avy any amin'ny emoanaty, mba ahafahantsika malala. Fa za personnellement convaincu fa tsy avy amin'ny emoanaty io, fa mode opératoire ngiako rotamby manao menasy par voie téléphonique na manoratra mihitsy, satria efa victime an'izany ny tenako. Zay no nangatahako anazy indraindray, avoay ara ny resaka tsika raha tena mafy ianao, ary mbola miinsiste amin'izany.
Avy eo nresako tsika raha tena mafy ianao korotamby. Fa zany tsy anaovanao zany anaovanao chantage hoe avoakanao na tsy avoakanao, avao hitan'ny vahoaka. Hitanao amin'ny fandehany. Veloma tompoko, mandram-peonao.